etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika tsiraray avy tompoko. Miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary faly mahitantsika indray amin'ity fotoam-bavaka ity iresakitsika ny hoe esprit d'excellence. Esprit d'excellence. Fa maninona no nandritry ny izay fotoana izay no miresaka hoe esprit d'excellence? Ao anatina tokoteny toy vakana izay natomboka aminy hoe teboka raiky amby roapolo tsy maharava fiainana. Anisan'ny ray am'ireo teboka ireo natsoina hoe esprit d'excellence. Mba avereny hoe esprit d'excellence hoe. Rehefa miteny hoe esprit d'excellence dia ny ao an-tsain'ny maro hoe milliardaire. Ny ao an-tsain'ny maro hoe tonga dia chateau be. Amen ho anao anie zany. Fa ratsika anabavy io, ny zavatra rehetra dia manomboka amina fanahy. Fanahana excellence. Voaketo ianao dia manana izay esprit d'excellence zay ao anatinao. Amen. Tamin'ny heriny an'io dia raha nampianatra ny esprit d'excellence dia nampianatra zavatra telo manavaka ny olona manana esprit d'excellence. Ny olona mandeha ao anatin'ny excellence dia manana zavatra telo iainany. Ny voalohany qualité, faharoa ordre ary ny fahatelo détail. Aveko qualité, ordre, détail. Ireo zavatra ireo no manavaka ny olona manana esprit d'excellence. Tombona antsika miaina ao anaty esprit d'excellence. Misy teboka goavana izay ho raisintsika androany, teboka telo. Tonga anao hanapa-kevitra hoe manomboka izao dia toeriko amin'ny fiainako ny médiocrité na hoe tsy zarizary. Mba afaka milaza avena hoe toeriko ny médiocrité hoe toeriko ny tsy zarizary hoe ataovy mafy be toeriko ny tsy zarizary hoe. Raha mba hanontany ianao zao hoe l'esprit d'excellence dia mitondra antsika ao anatin'ny excellence ary ny fanahy ratsy zany mitondra antsika ao anatin'ny faharatsiana. Zay mahatonga antsika manonona sady hoe miala aminao ny fanahin'ny faharatsiana sy ny toetrana faharatsiana rehetra. Salamo 4:1 oabolana 2:20. Salamo 4:1 oabolana 2:20. Alleluia. Mamaky teny fa tsy maintsy alleluia. Alleluia. Midera ny Jehova fa tsara izy. Tsara tsika. Midera ny Jehova fa tsara izy. Mba nitodio kely akaikinao hoe midera ny Jehova fa tsara izy hoe. Ralasika anambavy. Ny Andriamanitra raitsika dia raitsika. Raha ny akoho miteraka akoho, raha ny gana miteraka gana. Raha ny elefanta tsy mila hoentina mba afaka akory dia azo antoka hoe rehefa miteraka io tsy mila mandroaka ny asany devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Ny elefanta tsy mahazo miteraka gana. Teneno kely hoe tsy mila roana ny asany devoly zany hoe tsy miala hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny elefanta tsy mahazo miteraka zebra, miala ny zebra, miala ny zebra. Naturel be. Tsy mila hoentina mbavaka io fa rehefa elefanta io dia rehefa hiteraka io rehefa avy eo dia elefanta. Ka raha ohatra ka le rainao ambaran'ny Baiboly hoe midera ny Jehova fa tsara izy. Ny dikan'izay zany raha le rainao tsara, ianao koa zany tokony ho mena tsara amin'ny zavatra rehetra. Raha tokony ho izy zany voajerena ianao dia tokony ny zavatra ataonao rehetra zany dia tokony tsara. Ianao zany tokony manana fomba fisainana tsara. Ary rehefa manao zavatra dia tsara. Satria ny rainao tsara. Ny elefanta tsy miteraka zebra. Tsy mila hoentina mbavaka zany raha tokony ho izy.
fa maninona ny olona aty aoriny no lasa mamokatra zavatra ratsy ny antony dia zao satria misy ny antsoina hoe fanahy ratsy ao antsika inona ny antsoina hoe excellence ny antsoina hoe excellence dia ianao tonga amin'ilay hoe tsara indrindra afaka hatongavanao ary ianao afaka manao ny tsara indrindra zay afaka vitanao amin'ny fiainanao mba manontany ianao hoe zavatra tsotra kely ty raha ny kopom-bolonao ve io ve ny tsara indrindra ho anao androany raha fomba fiogonao naka ty am-piangonana raha fomba fiakanjonao io ve ny tsara indrindra afaka ny vitanao androany za sahako milaza aminao hoe voaketo anao miova toe-tsaina tanteraka teneny hoe miova toe-tsaina tanteraka hoe ny antsoina hoe excellence dia zao enao maka ny potentielnao rehetra na ny herinao rehetra ny fahasoavanao anatinao rehetra faizamanao anao rehetra dia enao manao zay vitanao rehetra ianao amin'ny fomba tsara indrindra mba hiakatra makany amin'ny avo indrindra amen amin'ny teny anglisy dia zay mahay amin'ny teny anglisy dia zao hoe excellence is the peak potential performance PPP peak potential performance potentielnao rehetrarehetra zany alefanao ao daholo mba hahatonga anao amokatra tsara indrindra ataovy eo amen ho tsara hatramin'ny tranonao ane manomboka androany ary ho tsara hatramin'ny lokanao samy mahandro anana siena ihany fa ny anao hafa mihitsy amen rasika namavy ny antsoina hoe excellence dia ianao manao zavatra amin'ny tananao sy amin'ny herinao rehetra mba hahatonga ny zavatra zay vitanao ho tsara indrindra ny excellence zany dia mikatsaka atrany fa tsy hoe mikatsaka atrany mikatsaka atrany zay avitana ny tsara indrindra satria maninona hoy isika tamin'ny raha nanomboka an'ity hoe excellence ity dia zao mba hanehoako an'ilay andriamanitra hoe tsara dia za manaiky fa amin'ny fiainako manao ny tsara ako mamoaka zay tsara ako amen teneny hoe mamoaka zay tsara aho inona ny tombony rehefa mietsika ao anatin'ny excellence ahako rehefa hialako ny antsoina hoe zarizary na hialako ny hoe rehefa mitovy amin'ny ny hafa rehetra ifonako aminao marina ny teny hoe tsy ny namanao ny faninananao tsy hoe bonne chance d'hier tsika moa sady mime foana tsy hoe ny tsara vintanao maly fa tsara vitanao omaly enao raha mpitso ho tsara noho ny androany enao androany io ratsy lavitra enao androany io no enao afaka ray taona ho tsara mihoatra lavitra mihitsy ianao amin'ny zavatra rehetra ny fanananao tsara daholo ny ara-panahinao ho hafa mihitsy voalohany indrindra ka rasika nabavy inona ny tombony amin'ilay hoe mihetsika ao anatin'ny excellence amin'ny arahantsika androany ny excellence dia manokatra varavarana na hoe ny excellence dia mitondra opportunité teneny hoe mitondra opportunité hoe aka ohatra aminao ny fanahany excellence atao anatin'ny Josefa no nanokatra anazy na hoe nanokatra ny varavarana ho azy ijoroany ao anatrehan'ny Farao mba hahatonga anazy hitondra vahaolana ho an'ny Egypta ray manontolo Josefa dia niala avy any amin'ny fonja ka tonga tao anatin'ny palasy na hoe tonga tao anatin'ny lapa no ny excellence ny excellence atao amin'ny David tamin'ny fomba fanaony fahaizany no mitendry no namena azy opportunité na nanokatra varavarana ho azy hiditra ao an-dapa rehefa nitady mpitendry ny olona tamin'ny andron'ny Saoly dia hoe aiza nahitantsika lehilahy tena mahay mitendry aiza nahitantsika tena lehilahy tena rehefa mitendry izy dia misy fanan'Andriamanitra fa mila an'izany Saoly fa tsy hoe aiza misy olona mikilinjikilinjy fotsiny teninkenao kaikinao tsy mahazo mikilinjikilinjy fotsiny ianao hoe manina tsara raha lasika nabavy eo
misy karazan-javatra zay afaka ataonao amin'ny ara-panahy fa misy karazan-javatra tsy maintsy excellence ali zay vao mitranga eo aminao. Misy zavatra zany na hoentina mbavaka ary tsy hitranga raha mbola tsy zarizary, raha mbola manao zavatra kitototsika, na hoentina mbavaka ary tsy hitranga. Fa rehefa hoentinao kosa le fiainam-panahinao ary manomboka miakatra ao anatin'le tontolon'ny excellence ianao, dia lasa misy varavarana tsy eritreretinao hisokatra taloha misokatra. Alasaka nabavy eo feno mpanao mofo gasy eto Madagasikara, fa mpanao mofo gasy eny Analamahitsy ihany no tafiditra ao Ambotsoroatra. Ary tonga ny andafy le mofo gasy ny taingina avion, tonga ny andafy le mofo gasy satria le mofo gasy excellent, tsara. Lasaka nabavy, ny excellence dia manokatra varavarana. Avereno hoe ny excellence hoe dia manokatra varavarana. Maninona? Daniela tamin'ny andron'ny Nebokadnezara, Daniela dia niavaka tamina excellence na fahendreny any, ka na dia andevo ary izy mba raisotsainy hoe andevo, fa ataon'ny mpanjaka conseillerne. Ary ny eritreretin'ny mpanjaka ho ampikarina ambony noho ny olona tsy andevo. Satria maninona? Satria excellent amin'ny fahendrena. Olona andevo asaina mibaiko ministra. Satria maninona? Excellent amin'ny fahendrena. Rehefa malala, ny excellence dia manokatra varavarana na hoe manome opportunité. Misy amintsika reto efa miandry ianao ho vina fo mba hita hevitra mba hiakarako ato am-piasana, ho vina mba hiakatra eto amin'ny fiarahamonina, ho vina mba ho fantatr'olona. Ny lalana rahalasaka nabavy dia izao, sois excellent. Zay ataonao manana le esprit d'excellence ianao, fa ny excellence manome opportunité. Na hoe ny excellence dia manokatra varavarana. Teneno ny excellence manokatra varavarana hoe tadidio fa rehefa devant ny excellence amin'ny varavarana dia misokatra ho azy. Ary rehefa devant na médiocrité na hoe devant na faratsiana amin'ny varavarana dia mikatona ho azy. Ifonako aminao, raha misy olona miaingo be tonga am-baravaranao ka mandondona, laza aminao sokafanao io, inona tokony azoko atao aminao? Fa raha olona voretra be io am-baravaranao tsy miogo fa milaza aminao ahako, sokafanao fotsiny le varavarakely, inona? Na le famalinao anazy roa ary tsy mitovy, satria ny anankiray médiocre, ny anankiray kosa excellent. Alasaka nabavy, l'excellence ouvre les portes. Teneniko eny eo akaikinao hoe ny excellence hoe manokatra varavarana, manome opportunité. Manina tsara, atao inona ny opportunité? Ny opportunité dia afaka nampianao hatramin'ny taranaka faramandimy lasa miantraika any le izy. Amen, amen ve zay? Ny opportunité dia afaka hoentinao ihany koa mba hahafahanao mitoro ny filazantsara. Rehefa misokatra amin'ny varavarana, misokatra amin'ny fon'ny olona, torianao filazantsara, afaka mampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa excellent. Amen. Alasaka nabavy, ny excellence zany afaka manome opportunité anao, manokatra varavaranao anao andresen-dahatra olona maro. Fonako amintsika, misy fianakaviantsika tsy mety mivavaka satria vao mahita anao izy dia ozy izy hoe raha mitovy amin'ria za tsy hoany. Misy namantsika tsy mety tonga aty am-piangonana satria ka vao mahita anao izy izy dia vao mahita anao izy dia ozy izy hoe raha ohatran'iny ny hafarako tsy hoany ahako. Misy amintsika ireo ny zanakitsika, firy ny zanakitsika, raha mivavaka ianao hoe Andriamanitra ao ny zanako mba hampitovy io aho, tonga dia teny le zanaka hoe tsy ary tompo tsy amenina. Satria maninona? Mahita zavatra eo aminao izy ray aman-dreniny dia ozy izy hoe tsy mety amiko raha izao. Fa raha mahita excellence eo aminao izy, laza aminao manaraka ho azy. Manonona anaraka anao ny esprit d'excellence. Miala aminao ny fanahy ratsy ny faharatsiana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala aminao zany. Amen.